Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Luka toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany, araka ny filokanany hiditra ao amin'ny tempolon'ny Tompo ka andory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fahandoroana ny didika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didika azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany. Fa ho lehibe ao anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fiainona ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanasy ny herin'i Elia mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoha ho amin'ny fahendren'Andriamanitra, hamboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Amen. Araka izany ry havana dia ninisehon'ny anjely tamin'ny Zakaria tao amin'ny efitra masina rehefa nanao asa fisoronana izy sy ny nanambarana ny ahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Izany no azo amin'ny tindana ijoam-pahatsoratra masina izay niraisintsika teo izao. Ary indeo tsongaina manokana ny andininy fahadimy ambin'ny folo hitondrana ny afatra amin'ny tian'io ity. Raha verina vakiana dia izao hoe, fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fiainona ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fiainona ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany andinin-tsoratra masina no raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo Jaona, hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo Jaona, hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo, fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy. Eto tsika ry havana dia mahita fa i Zakaria dia anisan'ny mpisorona, ary manana antoko izy dia tamin'io fotoana io nataony hatsapaka dia izy no lany hiditra andory didika azo manitra tao amin'ny efitra masina, ao amin'ny taberna kely izany. Dia rehefa niditra izy dia nandory didika azo manitra teo izy kanefany sady nangataka koa izy izany. Asa mety nangataka izy izany tamin'Andriamanitra hoe mba azo taranaka, satria manambady an'i Elizabeta izy io ary tsy niteraka ry zareo. Dia tonga dia nisy anjely mipotra teo. Dia io anjely io natahotra izy, fa ilay anjely niteny tamin'ny aza matahotra hozy izy fa hiteraka zazalahy ianao. Ny anarany ataonao hoe Jaona. Dia anisan'ny fanambarana izay nambaran'ny anjely momba ity zaza ho teraka ity andininy fahadimy ambin'ny folo ity, ka anisan'izany no hoe ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo io zaza izay ho teraka io. Ho lehibe. Inona moa no dikan'izany hoe lehibe izany? Efa zany aloha zany hoe lehibe. Azo ambarako hoe malaza, ambony. Zany no azo ilazana azy. Raha ohatra zany ka samy mpitoro filazantsara dia hoe ity tena mpitoro filazantsara, ngezalahy lehibe. Jaona zany tena anisany lehibe. Ary Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany nanamafy an'izany Jesosy Kristy any Matteo toko faha 1:20 andininy faha 1:20, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy amin'izay nateraka ny vehivavy dia tsy misy nitsangana lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Tsy misy lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Inona mahatonga azy ho lehibe? Satria ambara hoe mpaminany avo indrindra izy. Izy no hialohan'i Jesosy Kristy hanamboatra ny lalan'i Jesosy Kristy. Dia mahavariana ihany no mieritreritra le hoe lehibe le zaza, nefa ny zavatra izay ataony sy ny fiainany dia ohatra ny fiainan'olona tsotsotra kely sy ohatra ny olona azo lazaina angamba eo amin'ny fiarahamonina hoe olona mitokatoka monina, satria
isany jaona zany ane de olona tany anefitra ane zany no mipetraka ary ambarany soratra masina fa ny fitafiany ara de volondrameva sy fekiboditra zany ny teny antsikiny zany hoe olona tsy mitady arenana voninahitra fa tena olona tsotra tso-piaina kely zany ary nanana fiainana feno fahamasinana sy feno fifehezanteny izy mbola ho hito ihany moa zany orinao fa ny sakafo haniny de valala sy tantely remby ary tsy nandray divaina nandray toka izy zany anisan'lay fahamasinana sy fifehezantenany daholy de tena nanolotra ny fiainana sy nanolo tena hanompo an'andriamanitra anatanteraka le mission de lea anamboatra lalana ho an' Jesosy Kristy izy zany no ialohan'i Jesosy Kristy de ambaro koa hoe ny fanahany Elia ozy no ao anatiny fanahany Elia mihitsy no ao anatiny de izay ny mahalehibe azy zany hoe tsy le endrika ivelany tsy ilay pozisiony mbola misy olona mpisorona be any ao amin'ny Israely fa nefa ny eo anatrehan'Andriamanitra dia jaona lehibe inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany manana zay fomba andrefesany Andriamanitra ry havana ny atao hoe lehibe le toe-po mihitsy indraindray ny jerevan'Andriamanitra ahatonga ny olona anankiray hoe ho lehibe zany zao ny any Davida tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra Davida na de kely teo anatrehan'ny fiarahamonina azy izy le toe-pony na resy lahatra an'Andriamanitra ary de izany koa ianao angamba ianao mety olona tsotsotra ozy ianao hoe zany tsy manam-boninahitra na diplôma baccalauréat zany ary angamba ny tsy ananako akory eo amin'ny fandrefesan'olombelona mety hoe ambany ianao fa raha manana fiainana fitondrantena masiny ianao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de faly am'laza aminao fa eo anatrehan'Andriamanitra de lehibe ianao malaza ianao any an-danitra any lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ianao Jesosy Kristy anie rehefa tonga ato amin'ny tempolo ka nandrefy ny abetsaky ny rakitra zay nataony olona le mpitondra tena faranahitra sy nanao kely indrindra ne hitany fahalehibe indrindra ary zay i Jaona de olona fiainana tsotra sakafo tsotra lamba tsotra no nitafiny fa lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izy ianao tsy voatery ho pastera ianao na ho filohan'izao ianao na ho inona ianao vo atao hoe lehibe fa ny fahalehibeazanao de miankina amin'ny toe-panahinao miankina amin'ny fahafohizantenanao sy ny fanekenao an'Andriamanitra fa atao inona moa olona manana position etsy roa tsy makatony tenin'Andriamanitra raha oharina amin'ny olona anankiray zay mety hoe kristianina tsotra nefa tena miaina amin'ny fandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra mazava ho azy fa le manao ny sitrapony de ianao koa ary amin'ity ity aza mitady zay ho lehibe eo anatrehan'izao tontolo zao aza miady zay ho lehibe omena seza sy toerana eto amin'izao tontolo zao fa miady ny mba ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra zay zara fanompona andraikitra ataonao ataovy tsara fotsiny nen'Andriamanitra ane na olona anankiray fotsiny ary no mibebaka de efa fifaliana be any an-danitra any noho ny olona rivotsy isy mibebaka fa mivavaka fotsiny tonga ana BW fotsiny ka ianao tia ny tompo ianao tena hijery an'izany fomba fijerin'Andriamanitra any eo anatrehan'Andriamanitra ve lehibe fa sao de eo anatrehan'ny olona fotsiny any lehibe fo anatrehan'Andriamanitra iza le mahantra sy fadiranovana indrindra ny fanontaniana napetraka amikosa aminao ary zany de izao manahoana ianao raha mitompo no mijery ianao lay lehibe ve sa lehilambarany hoe tsy fantatro na vezana avy aiza nefa hoe nanao ny asa tamin'ny anarany zay nanao an'izao zay olona nanao zay tsy fantatro io izy tandremo hoe mitaonanao ao ry havana mitaonanao ao amin'ity an'io ity andaotsika hiezaka tsy ny ho lehibe eo anatrehan'ny olona ny tanjona fa ny ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra angatao ny fanahy masina hitarika anao ahatanterahanao izany ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe tsy hisotro divay nataoka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy tsy hisotro divay nataoka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'ity andininy fa 15 zany ary tsy hisotro divay nataoka tsy hisotro divay nataoka eto zany de hitantsika fa misy toromarika faharoa koa zany omena ho an'ity zazy ity akoatran'le hoe lehibe io zazy io de izao anana fiainana miavaka io zazy io tsy hisotro divay io nataoka zany divay zany ane raha teo amin'ny Israely de tena ohatrany hoe culture ohatrany efa kolotsaina mihitsy zany misotro divay zany satria ny divay na Jesosy Kristy raha mba nisotro divay fa i Jaona zany de tena hoe tsy hisotro divay tsy hisotro toka mandritra ny
androm-piain'andriamanitra zany hoe tsy kasika alkôla mihitsy ho zazy io tsy kasika alkôla mihitsy ho zazy io inona moa ny dikan'izany hoe tsy hisotro divay nataoka izy ny dikan'izay zany de zao hoe anokatena zany ho atokana ho an'andriamanitra mihitsy zany ty zazy tya ary izy fifehezantena be mihitsy zany ny fiainany i Zakaria rainy zany a de tsy maintsy hitaiza azy ho am'izany fifehezantena lehibe zany satria ny fiarahamonina tsy maintsy influencer azy ho vitany ve nlay izy sotro amin'ny oniny araka ny tokony ho izy sa ho lasa mety ho tafalatsaka anatin'ny fahamamona izy ho vitany ve de tonga de zao fotsiny tsy mandray izy tsy mandray divay izy na mandray toka ao amin'ny baiboly de misy any olona maromaro izay manana an'io fire-kevitro koa hoe tsy mandray divay na mandray toka zany hoe tsy mindray zavatra misy alkôla mihitsy zany ny vavany anisan'izany zao nazirita any amin'ny numéro toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra reo koa de olona mpanompon'andriamanitra reo manoka tena koa reo tsy hisotro divay na toka de tahaka zany koa zao samsona le lehilahy matanjaka sy mahery zay nampiasain'andriamanitra de izy io koa zao de ambarany soratra masina hoe tsy nandray divay na nandray toka zany hoe le olona zay tena ampiasain'andriamanitra reny zany dia mba tsy ahatonga le olona ho lavo anatin'ny fimamona dia fehezin'andriamanitra hoe tsy misotro divay na misotro toka tam'izany fotoana zany moa tsy le hoe misotro toka akory na misotro divay akory ny fahotana satria ao anatin'ny soratra masina na Jesosy ary nanovandrano divay any amin'ny Deutéronomie any na ny tenin'andriamanitra aza de ny teny hoe ny rehefa mahazo mpafolo-karenina reo izy de ivitany toka ataovin'izao fa eo anatrehan'andriamanitra zany hoe le fisotroana mahalala oniny aloha zany no ambara tam'izany fotoana zany ary zay natokana ny teny hoe na Jesosy Kristy aza dia nisotro ary azo antoka fa tamin'ny oniny mandrakarifa no nandraisan'izany ary tsy fahotana mihitsy zany teo anatrehan'andriamanitra fa misy olona manokana izay tian'andriamanitra tena ao amin'ilay hoe fifadiana tanteraka mihitsy de tafiditra tao anatin'izany i Jaona mpanao batisa ny antony de satria aza misotro divay na toka fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy zany indraindray ary miteraka ao amin'ny tsy fifahaizana miolona sy tsy fifehezantena ka mety hanimba ilay asa fanompona izay ataony zany no hitantsika eto ka inona ny lesona izay tiana ampitaina antsika ao anatin'izany ny olona manompo an'andriamanitra ry havana ary manana mission zay ampanaovin'andriamanitra azy de tokony hanana fitsim-piainana hanana fifehezantena ary ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelona ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelona fa inona moa no hoe mpanompon'andriamanitra ianao de hitory filazantsara ianao rehefa alahady de nefa ny sabotsy mialohan'iny ianao hitan'ny olona mandray tatatra tary de isy filazantsara vanona ve zany na mpitory filazantsara ianao mitory ny olona ho amin'ny fanafahana nefa ianao aza tsy mety afaka misikara ianao aza tsy mety afaka mirongony tsy filazantsara zany fa filazantsara ny fanafahana ny torianao de ianao tian'andriamanitra aneho izany filazantsara zany velona ianao ary eo le fifehezantena eo le fananantsika discipline de vie zava-dehibe zany ary eto ary havana de te hitaonantsika satria ao anivon'ny fiangonana de misy ny fikambanana zay mitaona ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fifadiana tanteraka ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra ary tena azo atao io ry havana tena azo atao io tsy zavatra sarotra zany fa tena azo atao tsara mihitsy no mitaiza ny ankizy ho am'izany ny tenako zay mitory zao filazantsara ao de anisany nanao voady sy fanekena tao anatin'izany ary tsy mbola nenenako teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe tsy nandray zava-mahadomelona zany fa tena mbola azoako mirehariara fa fahasoavana tombony lehibe no men'andriamanitra zany ianao ray aman-dreny azonao atao tsara mihitsy no mbola mandray zany fomba fisainana zany hoe de ho tezaiko reto zanako reto ho vitanao ve niaro azy tsy ho tonga am'lay hoe mandeha mandray kely de farany ho lasa iankin-doha ao anatiny io ihany ny tena tsara indrindra aloha de ny fifehezantena ary zany anie raha ny tantarany ny jerevany ny tantarany vokovoko manga zao maneran-tany dia fisotroana malala oniny daoly zany hoe tempérance zay no ny voizina fa rehefa ny voro ny missionnera tany Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo
de nandinika rehefa tonga tany ny fanentanana momba ny anankanana vokovoko manga de nandinika hoe ahoana no atao am'reto malagasy reto, ampianatra azy fisotro malala onina ve isika nefany a mbola tsy zakandry zareo zany fa raha ho ampianarina azy zany izy de irona makany amy fisotroana daholo reo de hoe andao arany a tonga de le fifadiana tanteraka mihitsy a no ampianarina any zareo fa zay angamba ny zakany malagasy ary de zay no nampianarina be de be ny tanora sy ny ankizy izay manao an'izany voady zany. Manasanao a raha ray aman-dreny ianao a ary tsy voatery hoe ao anatin'izany fikambanana fa azonao atao tsara mihitsy zany e. Be de be ny aravana ny vokatra tsy ateraka io zava-mahadomelo io e. Ary mino aho fa zany no anisany nahatonga ny Jaona ho nentina hoe tsy mandray zava-mahadomelo ianao, tsy mandray zava-mahadomelo ianao. Fa eto a de te hitarika antsika koa fa tsy ny zava-mahadomelona ihany akory ny tokony fihezan-tena fa ao anatin'izany koa ny rehaka zao fiainana zao. Misy mpanompon'Andriamanitra efa nitantaraiko foana angambany izy ity mety efa hainao. Tena tia baolina be le mpanompon'Andriamanitra. De nijery baolina izy ny sabotsy alina, izy anefa amin'io hitory-teny ny lahady, hampandray. De nijery baolina izy de resy le ekipa narary mihitsy ny fony. Le tory-teny aloha zany efa tsy voahomana, izy raha teo koa tena narary ny fony a, mieritreritra an'le faharesen'le ekipany foana izy hatramin'ny epitso. Any ambony pilipitra de mbola any am'le faharesen'le ekipa foana ny lohany a. Tena hoe ohatrany hoe tsisy zavatra maminy taminy mihitsy na le hanao fampam-pivavahana raha fa tena navesatra be taminy zany le resy le ekipany. De izao tonga saina izy. Rehefa vita le fampam-pivavahana Andriamanitra tena lasa navesatra be tato anatiko le resaka baolina. Na ny asa fanompoko ary lasa voakasika tao anatin'ilay izy manomboka zao adaboko mihitsy aloha ty resaka baolina ty fa tena ikitikitika ny asa fanompoko anao ty. Be de be ny zavatra mikidikitika ny asa fanompoana zay tsy maintsy mila ifehezan-tena ry havana. Tsy midika akory zany hoe tsy hanao baolina mihitsy na hoe ratsy ny baolina fa rehefa tena hitanao fa maka plasy ngeza be eo amin'ny fiainanao le izy ka mitady animbanao apetrao. Apetrao. Be de be io. Tsika ny mahalala. Fa anisan'izany ny filahana sy ny rehaka zao fiainana zao. Tsy maintsy mahalala ionina sy fetena. Tsy ho am'izany ny kristianina. Fa tsy hoe za ifitory filazany tsara, za nompo an'Andriamanitra, za antefa ny ako le fiainako taloha tsy foko e. De le fiainana miloka, le fiainana mirevirevy sy misotro, le fiainana mamonjy boaty. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao de mila mifetena satria mana-masy tena ianao ho an'ilay Andriamanitra zay mifidy anao fa tempolon'Andriamanitra ianao taddio mandrakarivo zay. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana isika? Manana fifehezan-tena sy discipline de vie mazava tsara ve sa mandefa ho any fotsiny de atao daholo zahatratra de mieritreritra tsy ny zay efa ny zavatra rehetra efa azo atao e. Eny azo atao ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso ary zaho Paoly tsy manaiko andevozy ny zavatra rehetra na inona na inona. Raha misy zavatra mitady anandevo anao fa adio ry havana. Ialao. Zay ihany ny zava-dehibe indrindra. De mangatao ny fanahy masina hitarika antsika, hananantsika lay toetra vonina mihitsy ifady fa azo atao zany ary tena vita zany. Mampirisika antsika ho am'izany. Fa marinana farany. Zay hitantsika eto izao hoe ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibo Jaona hoy ny anjely tamin'ny Zakaria iray. Ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibo ny reniny Jaona hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika zany amin'ny tapany farany amin'ilay andininy 5:20 teo. Sady ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibo ny reniny aza. Eto zany de hitantsika ary avina fa ity zaza zay teraka ity dia ambary eto fa hatrany an-kibon-dreniny zany hoe mbola any am-boaka de efa ho fenona ny fanahy masina. Efa hiasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Dikan'ilay fenona de izao hoe andray ny fanahy masina io zaza io na de mbola any an-kibon-dreniny aza. Manana ny fanahy masina io zaza io na de mbola any hatrany an-kibon-dreniny aza. Iasan'ny fanahy masina io zaza io na de mbola hatrany an-kibon-dreniny aza. Zany ny dikany. Zany hoe ity zaza ity zany de zaza izay ny fanahan'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny. Ary na de mbola zaza aza, mbola hatrany an-kibon-dreniny. Mbola tsisy nininana ataony akory anie zany e. Mbola tsisy nininana ataony akory de defa omen'Andriamanitra ny fanahy izy. Io fanahy masina io mantsy raha jerevana ny soratra masina de izay toeran'ny fanahan'Andriamanitra aloha zany ny zanak'Andriamanitra. Tsy mbola nisy vavaka nataony Jaona na ray ara de efa zanak'Andriamanitra izy aloha zany tany an-kibon-dreniny tany.
ary ho fanahy masina io zay itoerany io fanahin'andriamanitra io a no ambara hoe nateraky ny fanahy rehefa miditra anatin'ny olona manko ny fanahy masina de miteraka le fanahy ao anatiny izy dikan'izay zany efa nateraka indray zany jaona na de mbola any akibondreny azy miasa ao anatiny zany ny fanahy masina tsy nisy nininona nampianarina azy na natao taminy fa de tonga de fahasoavana fotsiny no andraisan'le fanahy masina atrany akibondreny de efa mandray le fanahy masina izy ary zany na tonga ampanao salamo na kinina taminao atrany amboaka ao izy atrany akibondreniko dia Andriamanitra ianao salamo 2:10 inona ny lesona azika tsoahana avy am'izany ity tenin'Andriamanitra ity ravana de maneho miariary amintsika fa ianao na de zaza mbola mibadabada tsy mahay mino tsy mahay mibebaka azon'Andriamanitra iasana azo ny fanahin'Andriamanitra itoerana afaka no ateraka indray tsy ho an'ny Jaona ihany zao fa be deaibe na ry Jeremia raha de efa niteny izany atrany akibondreniko atrany amboaka ozy izy dia efa nanendry aho mpaminany Andriamanitra Jesosy Kristy raha teo koa atrany akibondreniny de efa nomena ny fanahy masina izy efa ny fenona ny fanahy masina izy eto koa tsika de mahita ny Jaona dikan'izany ravana de izao tsy isy tsony olona afaka hiteny aminao manao hoe ny zanako mbola tsy mahay mino ny zanako mbola tsy afaka ny andray an' Jesosy Kristy ahoana izy ny tsy afaka nga zany asan'olombelona nga ny andraisana ny finoana fahasoavana na io hoe amin'ny mahafahasoavana azy de tsy zavatra meritena tsisy ezaka avy aminao fa rehefa tian'Andriamanitra omena fotsiny io de omen'Andriamanitra io ho an'izay rehetra mino nambara tamin'ny rainy teto zany de misy tanteraka tao amin'natin'ny zanany ary zany ry havana no mahatonga atsika manao batisa ny zaza satria mino isika fa afaka ny andray ny fahasoavan'Andriamanitra izy na de mbola zazatra afaka ny andray ny fanahy masina izy ary zany no mahatokana azy hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina de tahaka zany koa ny zaza aza manao tsinitsinina ny zaza isika ndray manko zany na tonga mpianatra hoe alefaso mandeha any io hoe inona ko ny zaza dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ary afaka no ampiasain'Andriamanitra itory filazantsara ny zaza sy ny ankizy tezao tarito atoloro an'Andriamanitra ny zanakao fa azon'Andriamanitra iasany io na de mbola zaza azy vo any amboaka io ametrahanao tanana de efa miteny aminao afa afaka ny milatsaka ao anatin'io sady ny fanahy masina any amboaka de efa manomboka fiasa an'Andriamanitra sy ny asa ny fanahy masina ao anatin'le zaza ary tanteraka amin'ilay teny hoe nankinina taminao hatrany amboaka vavaka anay zany hatrany akibondreniko de efa Andriamanitra ianao efa zanak'Andriamanitra na de any amboaka raha ry havana efa zanak'Andriamanitra izy satria ianao araka ny ambarany tena fa masina ozy ny ray aman-dreny de masina koa ny zanany raha mbola zaza izy rehefa lehibe indray izy aloha tsy miankina amin'ny finoany ray aman-dreny intsony fa raha mbola zaza izy de misy le antsoina hoe mpiantoka de ianao aloha ny mbola miantoka azy ary eto aravana de tetoinao taonantsika anisan'ny zavatra mampalahelo be amin'izao fotoana izao amin'ity herinandro ity zao de anatrika an'izany fivoriana zany hoe hikatona le fiangonana be deaibe ny fiangonana mikatona ty alamena de inona no atao mba hiazomana azy fotsiny aloha hatramin'ny 2030 mba tsy ho akatona satria hoe akatona de misy hatramin'ny hoe fiangonana maro be ho akatona de ray sisanozokafana de aodolon'olona sy namivavaka satria tsy araka tsony tsy araka ny fanjakana tsony no manome fanohanana sy mi-entretenir an'lay le bâtiment ho akatona le fiangonana inona no antony mahatonga an'izany satria tsy no manina le taranaka handimby tsy no manina le taranaka handimby amin'ny fanompona an'Andriamanitra nanangana tilikabo lehibe sy fiangonana lehibe ny teo aloha fa tsy nanomana ny zanana izy de rehefa tonga ny taranaka teoriana dia akatokatony fotsiny misy ny lasa piscine misy amin'izy ireny ary lasa restaurant misy amin'izy ireny raha van'ny olona fotsiny tsotrao de lasa salle de jeu salle de danse sy ny ohatr'izany salle communale rehefa tsy ho manina ny ankizy ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra de zany tsy maintsy hafarany zay natsanganao tsisy anoy ary eto de tetaonantsika ho amin'ny fitezana ny tanora sy ny ankizy sarobidy io afaka hiasan'Andriamanitra ry havana na de ny zazany amboaka zaka mainka moa fa ny ankizy sy ny tanora afaka no ataon'Andriamanitra fitaovandreo hitory filazantsara hanambara ny anarany ka taomy zany na tonga ny tenin'Andriamanitra teny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa afantitra izy tsy ala am'izany raha nitaizainao amin'ny fitiavana ny fiangonana izy ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra izy de ho ady mandrakantitra de mbola ho hitanao manompo
an'Andriamanitra hoe ihanyny zanaka ao ary hafa foana ihany zany zanaka de zay nanompo an'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao mino ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny zanaka ao ve ianao? Sa le misalasala de mieritreritra hoe zanaky ny devoly ty zanako ty fa mbola tsy misy fanahy masina, mbola tsy mahay mibebaka sy ny toy izany. Aza miady fo ry havana. Aza miady fo ny tsy ahatonga ny zanaka ao isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zany nambaran'ilay teolojiana anankiray, ny olona izay milaza ozy izy fa tsy azo atao batisa ny zaza ka miady fony amin'izany, de miady fony tsy ahatonga ny zanany ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy ny dikany. Zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ny zanantsika, tahaka ny Jaona koa, afaka ny andray ny fanahy masina izy, de mino izany ianao. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo de izao, voalohany ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona, ho ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny zava-dehibe indrindra, fa tsy le hoe lehibe eo anatrehan'ny olona, ary le lehibe eo anatrehan'Andriamanitra de toe-panahy, toetra, mission, zany no itsarana azy, hatrany amin'ny toe-pontsika. Ny faharoa, tsy hisotro divay nataoko Jaona amin'ny androm-piainany, hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Ianao koa afaka manana fomba fiainana toy izany ianao, de le fifadiana tanteraka mihitsiny. Azo atao zany ry havana, ary raha misy ny zavatra tsy hanenenako, de nyzany nanaovana vokovoko manga zany, tsy ho hanenenana izany. Ary ny farany de izao, ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreny ny Jaona hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Ny zaza ry havana de afaka nitoerany fanahan'Andriamanitra. Ary raha vao mitoetra anatiny ny fanahan'Andriamanitra de efa zanak'Andriamanitra izy zany zay ny dikany. Raha vao mitoetra anatiny ny fanahin'Andriamanitra de efa nateraka indray izy zany zay ny dikany. Hatrany am-boaka zany ny antsika de efa misy ny fahaterahana indray ho an'ny zaza. Ary de mino izany sika, ka izany no mahatonga antsika mitondra ny zanantsika ho an'Andriamanitra, mampiasa azy ho an'Andriamanitra, mitaona azy ho an'Andriamanitra, volavolao sy karakara ny zanaka ao, hanompo an'Andriamanitra. Fa nanana an'izany adidy zany Zakaria, de manana ny zanadidy zany koa ianao ray aman-dreny. Ho an'Andriamanitra ry rano ny voninahitra. Amen.